Fanane voninahitra. Esprit de gloire, de gloire, de gloire. Hampiananao amin'ny enatra sy ny latsy, hametrakanao eo amin'ny voninahitra. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoka ny tany no hifoa. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Daniel toko 12:5. Torlalana ho amin'ny famonjena, fanasitranana, fivoahany demonia, kasiky ny ositra mahery vaika, malova tantaram-piainana. Totsay lehilahy n'Andriamanitra, Isidore Andria. Fanany voninahitra, esprit de gloire. Vella Jesus Christi, vellis, ary Jesus Christi no vahaolana faratampony amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona eto amboniny tany. Misy manko ny atao hoe famatorany Satana, zany hoe fatorany Satana ny olona. Ao amin'ny bokyny Luka toko 7:10 amin'ny 10:10 dia misy vehivavy anankiray izay nolazain'i Jesosy fa nafatotra Satana nandritra ny 7:10 taona. Tsy afaka nitraka izy fa niondrika, niforotra ny lamosiny, voka ny lamosiny nandritra ny 7:10 taona. Tsy nisy nalala ny olona hoe misy mamatotra io vehivavy io satria ny antony ny tanany tsy misy tady, ny tongony tsy misy tady, ny vozony tsy misy tady, ka tsisy malala azy mihitsy hoe voafatotra io vehivavy io. Tamin'izany andro zany avana dia efa nisy ny dokotera, nisy ihany koa ny fanompotsisampy, fitsaboana amin'ny herin'ny maizina, fitsaboana neti-parazana, fitsaboana ara-medikaly. Fa tsy nahita fanafany io vehivavy io, izay voasoratra amin'ny Luka 13:10. Rehefa tonga tao anaty sinagoga Jesosy, marina fa efa nivavaka foana io vehivavy io hatramin'izay, fa tsy nanana antoka mihitsy izy hoe ny fivavahana dia afaky ny ahasitrana azy. Nefa rehefa tonga tao Jesosy, nantsoiny Jesosy izy, ary nametra tanana tamin'i Jesosy ka nilaza hoe raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao. Déclaration indraimbavy nataon'i Jesosy niaraka tamin'izay afaka izy. Nanazava Jesosy ao amin'ny Luka 13:16 hoe ity vehivavy zanaky Abrahama ity, izay voafatotra Satana zao 7:10 taona zao ve ozy, tsy mendrika ho vahana ho afaka amin'izany fatorany zany. Nanazava zany Jesosy hoe voafatotra ity vehivavy ity, ary Satana no namatitra azy nandritra ny 7:10 taona. Fa voamafaly no lazaiko aminao tonga Jesosy mamany olona no fatorany Satana. Androany ary hitondra profo mitoka amin'ny tendan'izay vehivavy anankiray no fatorany Satana tamina kista envers droite sy envers gauche, zany hoe nanilany ankavia nanilany ankavanana feno kista, ary dia nibontsina ny kibony ohatrany olona bevoka. Nefa rehefa tonga teo amin'ny fanatrian'i Jesosy Kristy toy ny tsy teo zany zavatra zany. Rahavavy anitra no aroso aminao amin'izao fotoana zao mandroso ranavavy nazao amin'olona ny anaranao, ny aretina nisy teo aminao sy ny nataon'Andriamanitra taminao. Voninahitra ho an'Andriamanitra no afaka mijoro vavolombelona eto. Hianitra no anarako. Nanomboka tamin'ny 20 taonako zao naharary saika maty tena fa hoe tsisy fanantenana fianakaviana. Fa nisy kista amin'ny envers gauche sy envers droite. Dia efa lany haiko zany le ray aman-dreniko hoe aleo didina dokotera fa raha ohatra zay mety hasitrana anazy. Dia tsy nanaiky nefa le dokotera fa mbola kely mbola tsy nanambady, mbola tsy nisy ny zanaka, dia hoe aleo tsaboina foana. Dia natao traitement le aretina. Dia sitrasitrana eny, nitsangatsangana eny foana. Nandritran'izay fotoana zay nefa tena isaka mandeha mianatra iomezan'ny mpianatra za, satria le kibo mibontsina ohatra ny kibo sivy, ohatra ny kibo olana mihitsy. Dia mandeha mibontsibontsina kibo eny foana. Everiny olona fa bevoka zany ianao. Olona fa bevoka za, zany efa tsy bevoka, malala za fa tsy bevoka. Fa le zavatra mihetsika ohatra ny manday rivotra, ohatra ny tsy hitako zay isany. Dia tamin'izany moa mbola tsy nanana Jesosy za, dia indray mandeha moasy
dia lazaina fa vorokolona ona e na misavin'olona tamin'ny filaona e na misavin'olona tamin'izany dia atao izay karazana fitsaboana rehetra fa tsy hita izay vokany dia tamin'izany koa zao tena mba nivavaka ihany fa tsy nanana jesosy fa nanana finoana hafa za dia natao izay fivavahana isan-karazany fa tsy hita izay vokany dia taty aoriana moa tena fananafay an'Andriamanitra zany hoe tia nitodika aminy zaho dia nofaiziny mafimafy kokoa nyle nahazo anaka teo aloha tena tsy afaka nandeha fa zao zaho bavata be zao a rehefa mandeha babena mandeha dokotera tsy afaka mandeha firy taona ianao babena io zaho fa 20 taona zao babena mandeha amin'ny hôpitaly satria tsy afaka le tongotra efa 7 taona ny aretinao zany efa 7 taona satria 20 taona izy nanomboka aty amin'ny fa 20 taona anao a no mbola tsy afaka le aretina mbola tsy afaka le babena ianao entina amin'ny hôpitaly babena entina amin'ny hôpitaly dia lambara le consultation ambarany dokotera fa tena tsy voavidy zay fanafody ny ampelantanana efa tsisy efa lany aiky dia efa miandry zay efa afatesana fotsy zany hoe ambela zaho maty fa ny tsy tiany jesosy zaho ho faty am'izao fa nisy olona nalefa ina ny anarana nomeny dokotera le aretina ina ny terme médical lazana azy tam'izay lazainy dokotera zany hoe mbola misy kista foana le kista foana zany miverimberina dia hoe arakaraka anao raha hodidina anao na tsy hodidina anao nefa le hodidina vola be dia ve raha hodidina izy asorona miaraka amin'le tranonjanaka hono dia ahoana nefa fa tsy hiteraka tsony dia velao am'izao fa le vola koa fa tsisy dia efa miandry zay farany foana dia efa lany aiky dia sitrana ambelao eky dia nantson'Andriamanitra za tamin'ny alalan'izay mpanompon'Andriamanitra raiky zay misy vehivavy namako zay niantso anaka hoy izy hoe mampalahelo anao izy anao fa aleo mba jereo aloha zay asan'i Jesosy sao dia mba any mety asitrana anao fa tsy dia ihonona am'izao kibona amin'io mbola kiboko am'izany mbola mibontsina fa ianao ndray fa tsy nibataina tsony za mbola tena tsy afaka mandeha mihitsy mbola naty zaho mpandrina izy miantso anaka io dia andao ara ho any dia vavaka fa rehefa zany dia andao fa tsy hitako tsony zay atao dia nandeha dia mandeha moramora foana aloha fa mandeha manitsaka indroa intelo dia sempotra dia mijanona aloha dia mandeha manitsaka indroa intelo dia sempotra dia mijanona tsisy aloha fanafody hoanao amin'ny fotoana eo mihitsy satria le fanafody hoanina fa vao mahay manadary foana le izy fanafody moa ray boatra fa dia nambelako an-tranona any fa tsy hitako tsony izay ilavako anazy dia nandeha nivavaka fa rehefa nandeha nivavaka za dia le raha vavako zany nanome conseil anaka hoe atoloran'i Jesosy fonao ozy izy fa hitany io aretina mahazo anao io dia mandeha mivavaka za dia le olona mitsangana mideran'Andriamanitra fa zany efa mbola tsy afaka mitsangana fa zaho ampitoerana eo zaho za zany reo manolotra tena ho an'i Jesosy Jesosy efa ho anao mihitsy fianako fa sitrano aho fa ianao zay malala zay naovanaka mavetsatra ho zay nizokako zany na dia le tanako tsy afaka honjonona mihitsy tsisy nenina vitako fa rehevo nanitao délivrance za anatin'ny lera maromaro aloha zaho tena nanasitranan'olona anaka tamin'le délivrance satria Jesosy tena nanasitrana faran'izay sitraka zay vitany mihitsy fa raha vao natsiary tena zany niala le devoly isan-karazany na nivoaka zay tanatin'ny kibotao mianjaka zany ianao mianjaka mihitsy hono za mianjaka tena hoe miteny zany le devoly tena miteny tsy matsary tena ianao tamin'ny fotoana tsy matsary tena zaho hay zaho ty nandritra n'io aretina io zany misy devoly koa manambady anaka ambadika aho fa hoe tsy hiala hono fa izy hono novadiko tamin'izany dia devoly manambady koa zany tao devoly manambady koa tao namatotra anaka le mosavin'olona koa nivoaka tao jiaby nivoaka rehetrarehetra tsisy tavela fa rehefa niala zany izy rehefa natsiary tena zaho tahitra zaho fa ohatrany nandeha tsy hitako zany fa tena nandeha tsotra tsisy marary tsony za alleluia dia le olona ntena mangala taxi fa sao dia tsy afaka mandeha io fa zaho tena mitena afaka mandeha fa za taiza toerana io zany tato amin'ny fanahy voninahitra zany io toerana io andro alarobia atoandro io no nanasitranan'i Jesosy anaka voalohany tena tadidiko mihitsy tena nandeha zany nitsangana fa efa hoe ngaho fa tsy marary tsony kibonao tsisy marary tsony hoa za teo no eo teo fa maninona dia le raha vavy mitondra anaka zany nanatra anaka tany an-trano dia mbola tsy natoky izy hoe ilozako anao dia ahoana nefany tsy maninona ho aza dia lasa nodany an-trano izy dia tsy mandry eritreritrany niverina izy ahoana anao ato tsy maninona ho aza fa dia efa mamafatrano za fa maninona fa mitsangana tsara dia rena Jesosy zany izy fa sitrana anao efa sitrana za fa tsy marary tsony dia nanomboka teo zany dia tena fisaka zao kiboko zao tsy ana tsisy nibontsina tsony fa na dia manao body za afaka manao body fa taloha ty kiboko ty tena ohatran'izany fa zao mandeha manao body fa fisaka io kiboko tsisy nininona tsony
fa dia mivoaka zany le mampamademoiselle anak'am'izao fa tsisy aretina ntsony tsy bevoaka sy volana ntsony fa tena sitrana deraina Jesosy aloha fenao teo karaha madama be misy kibo te za ohatra ny madama be misy kibo dia le mpiara-mianatra reny mahita hoe fa fefabe zanaka anao zay tsisy zaza hoa tsisy inona afatra omenao ny olona am'izao fotoana zao afatra omeko an'le olona am'izao fotoana zao zany ninninna sakana amin'ny fiainanao ninninna aretina mahazo anao ninninna mety tsakatsakana tena mankeja anao any mitodi am Jesosy Jesosy ihany manasitrana fa izao vehivavy zao tena maro ny olona nanary anakah noho ny am Jesosy fa nijoro satria Jesosy nanasitrana anakah fa ninninna manjo aminakao tsy saraka am Jesosy za satria vavolombelona velona za hitako ny fahatsarany Jesosy fa mitonanareo zao zay anambadika any miverena am Jesosy manantona fa na inona mahazo anao spesialista am rehetrarehetra izy sitranony anao avotany anao ninninna mangeja anao mitongava am Jesosy fa anasitrana anao izy afaka amin'ny lafiny rehetra tahin'Andriamanitra ianao amin'ny manaraka indray ya zay zany no zavatra nataony Jesosy tamin'iny sœur iny hianatra no anarany za manokana dia nandray azy tamin'ny voalohany vao tonga tao am'biraoko izy miaraka amin'izany kibony resahany zany kista akavia sy ankavanany nefa rehefa tonga tao am Jesosy tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mivoaka ireo zavatra namatotra azy araka ny nambarako teo hoe i Satana dia mamatotra fa Kristy kosa ao amin'ny Lioka 4:16-17 iny dia milaza hoe ny rany izy nosorany hitory fandefasana amin'ny mpifatotra zany hoe nizaliza mifatotra rano Jesosy andefa ny olona ny fatorana ho afaka misy adresy ao amin'ny écran ao izay isy fivorimbavaka iarahanao amin'ny fiangonana fanany voninahitra rehefa sabotsy amin'ny 7 ora maraina tongava amin'io toerana io fa isy Kristy manafaka zay tsy hitatsika maso fa niasany dia hitatsika maso devoly tsy hitatsika maso fa niasany dia hitatsika maso zay ny fotoana ny rahako tamin'io teto androany anjaranao no manapa-kevitra veloma tompoko fanany voninahitra esprit de gloire de gloire de gloire hampiananao amin'ny enatra sy ny latsy hametraka anao eo amin'ny voninahitra ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoka ny tany no ifoa ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay Daniel toko 12:5 tory-lalana ho amin'ny famonjena fanasotranana fivoahany demonia kasiky ny osotra mahery vaika malova tantaram-piainana totsay ny lehilahin'Andriamanitra Isidore Andria fanany voninahitra esprit de gloire